Manao kosa raha ireo asa fitoriana ny filazantsara. Ny feomamy sy ny asa fitoriana amin'ny mahatokopira azy anaty fiangonana kristiana moa dia miasa ny feomamy zany dia mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Na dia mbola sasara dia efa volavolainy mitory filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Ary raha nisy ara tamin'izany fotoana izany tanjony hoe tany ketsy ireo feomamy ireo ka rehefa lehibebe dia mifindra ao amin'ny akon'ny paradisa. Dia nisy tokoa ireo ankizy nifindra tao amin'ny akon'ny paradisa izay nitsofony birao sy ny mpitarika anay tamin'izany nitsofona rano tsara. Fa nisy kosa zany izay tsy nifindra fa dia nijanona tao. Izany hoe ny filompanorona zany tsy nanery mihitsy hoe mandehana ary tsy nanery koa hoe mijanona fa safidiny tsirairay. Dia masa fitoriana ny asa ny atokopira feomamy dia mandeha mihira ny atokopira feomamy asain'ny fiangonana. Na dia mbola kely ary izay tamin'izany dia anisany nanavanana anay tamin'izany ny hira-bagasy. Dia niezaka ireo tanora lehilahy ireo zany nifilahana anao beso dia ireny présidence ireny reny zany nivokatra hitanareo tsara ny beson'ireny amin'izao fotoana izao novolavolaina tao ireny anao beso tamin'izany. Fa ny fiainana tamin'izany rehefa manao asa fitoriana zany no tena tsara olona. Nisy bus lavabe izay ikarosy ny anaran'ny bus io dia teo amin'ny mikojy io ny tompo-piatsonan'izy io amin'izany fibatana filazana anazy eo amin'ny fibatana. Dia rehefa mandeha manao asa fitoriana izay dia tsy tonga dia katedramamy zany tomobily zany satria lavabe dia makeo amin'ny tompo-piatson'io fibatana io izay nitaingina ilay bus. Izay zany 20 efa tafakatra 20 miaina zay dia ao zany misisitra ao anatin'ilay bus lavabe ao dia mihira mandra-patonga any amin'ilay fiangonana anaovana ilay asa fitoriana. Rehefa vita ny asa fitoriana dia mihira ndraiky hoe mino fa mbola ataon'ny rehetrarehetra moa zany zavatra izany. Fa tena mampiavaka anay rehefa akaikaiky tonga izay dia misy hira izay anomezana voninahitra an'Andriamanitra dia mikikika mihitsy manao ilay voninahitra ho an'Andriamanitra ataoko kely voninahitra dia toy izanareo fa hainareo izay hira izay. Izay no ataonay zany miverimberina asa nefa impiro mandra-patonga eo amin'ny fibatana fiatsonana indray dia vita ny asa fitoriana. Ahoana ny fiarah-miasa tamin'ny sampana hafa? Amin'ny mankizy anay moa zany tamin'izany fotoana izany dia feo voalohany sy feo faharoa dia Telibendohana no nandrafitra na tamin'izany fankana zany ara dia feo voalohany sy feo faharoa dia feo na dia nisy lehilahy tamin'izany. Dia nanampy anay tamin'izany nisy tovolahy tao amin'ny atokopira akon'ny paradisa nanampy anay tamin'ny hira. Rehefa mihira zany zay dia miala avy any amin'ny toerana zareo dia manantona eo amin'ny toeranay dia manampy anay mihira. Tao Renard Veloise Saint-Théodore rehefa voalaza pitery aloha momba azy dia tao monsieur Rabe Oberlin anabavy le madame Lalatina nytonony pitery aloha. Dia tao Andriamatora Andriamiadana Eugène efa nodimandry izy io rahalahin'ny monsieur Lala ao am-piangonana. Dia tao monsieur Ravensan Roger izay anadahandren'ny monsieur Théodore teo aloha. Ary tao koa Samuel Lala. Ireo mpitiavana tao amin'ny akon'ny paradisa ireo zany no manampy anay rehefa mihira izay. Araka rehefa lazaiko tery aloha moa lako tsindra sanadrika nisy adiny. Fa izay ilay fiarah-miasa teo amin'ny atokopira akon'ny paradisa sy ny atokopira feomamy. Araka izany zany hoe nisy ny entsika teo nisy ny fiarah-miasa tamin'ny akon'ny paradisa zany hoe ny akon'ny paradisa no nanampy ny feomamy teo amin'izay tsy ampy teo amin'ny feomamy. Tena mahafinaritra be zany amin'ny asa fitoriana hoe sampana samihafa nefany mifanampy nitezaina anay feomamy zany zay mifanampy amin'ny sampana hafa. Raisiko ohatra zao ny fanampianay tamin'ny Dorcas. Raha nanitatra ny fiangonana tapa-kevitra nitatra ny fiangonana zany ny atao kadramam-pahazavana fahatarana faefatra angapany io raha tsy diso fa eo ny mpahitantarany fiangonana zany andiso na anamamy fa faefatra na fahatelo teo nitarina manodidina ny fiangonana io pasteur révérend Gilbert Rafalimanana no nitarika tamin'izany fotoana izany. Dia nandray anjara biriky ny feomamy dia ny anjara biriky ny feomamy nanao ny votovato manodidina ny fiangonana. Votovato manodidina ny fiangonana. Dia ny anjaran'ny Dorcas indray dia nanao ny biriky, niantoka ny biriky rehetra nananganana ilay fanitarana.
dia rehefa misy asa atao azany dia tsy maintsy misy fitadiavam-bola dia te-hitady vola ny Dorcas dia nanatona ny Andriamatora Samuel izy dadanay izay efa nodomaro moa zany nanatona izy hoe izay mba te-hitady vola anaovanay ny anjaranay amin'ny boky ny fiangonana fa mba ampianaro fety izay entinay anao fety any amin'ny tramokon'ny mpisotrona Rahasalama dia nanaiky dadanay dia nanampiany rahalahy tamin'izay dia nanao tantara natao tamin'izay sy hira dia tsy ampy olona tamin'izany zany Dorcas tsy mbola nanao ohatran'ilay Dorcas ankehitriny hoe manao sarida fa dia nitady lehilahy ara-iasa aminy izy zany dia nitovolahy tao amin'ny feo maro no niara-niasa tamin'ny Dorcas nanao an'ilay tantara dia tarisaiko aminareo tao Andriamatora Beary Malala Jean-Marie Samuel dia tao Rakotoary Souniemia dia tao Rakoto Malala Jean Samuel dia tao Rakoto Malala Di France tao Ramiandro Julien izy dimy anareo raha tsy diso ny fitadito reo no nanao an'ilay tantara miaraka tamin'ny Dorcas mpilalao tantara tena mpilalao tantara fotsitra zany Monsieur Niemia tamin'izany fotoana zany dia tao amin'ny Rahasalama natao ilay tantara ka nivolazo tamin'izany nentina nanaovana ny brika nananganana n'ilay trano fiangonana vaovao tamin'izay fotoana izay dia anisany hira nampianarin'ny tantara Samuel tamin'izany le hira hoe mifankatiava ihany dia nirain'ny Dorcas atao amin'ny Rahasalama rehefa vita le izy Dorcas tsinona tsy hoe mihira foana dia nomeny tantara Samuel ny feo mamy le hira hoe mifankatiava ihany izay mbola hiraina hatramin'izao miantompira feo mamy navy ireo antsika natao fikambana tamin'izany iverina kely ery amin'ilay hoe ny feo mamy miantoka ny fototry ilay fanontaniana ilay votovato dia tsy maintsy misy fitadiavam-bola atao zany ahafahana manatanteraka an'izany dia maro ny fitadiavam-bola natao tamin'izany saroko tamin'izany zao ny fanaovana lasopy sy composé rehefa nandritra ny herinandro septambre iny dia lasa nitoizany foana moa le izy ary anatin'izany fanaovana lasopy sy composé za zany mba nafahanay ny andro ohatrany ahoany zany fanaovana mayonnaise ohatrany ahoany zany fanaovana composé ohatrany ahoany zany manao lasopy satria mboasaza dia mianatra dia tao daholo mika izy mianatra nanao zany miara-niasa tamin'ny madame Rakoto Malala Claudine izay vadiny filompanorona ny fanampy tamin'ny vadiny izy tamin'ny fitaisananay dia tamin'izany fotoana izany koa nanaovana izay lasopy sy composé zay eo ambonin'ny pompy mpita mpivarotra mpivogasy amin'izao fotoana izao io teo nisy toerana malalaka dia teo izay nanangana stand nivarotana lasopy sy composé isaky ny amin'ny rotolakandro mandritry ny herinandro dia misy radio maneno karaha satria hoe radio privé zany dia misy tompona andraikitra any amin'ny radio privé any misy dia tia mivarotra nampianatra ny andraindraikitra daholo zany zavatra zany akoatra ny mivarotra lasopy sy composé io dia tao nisy fampisehoana nataonay ny raha nisy nirahana tamin'ny jila tao amin'ny Rahasalama dia tena voalohany nanao fetany amin'ny trampokon'olo isotry izay dia izay ihany nanao ballet nanao hira nanao tantara zany nataonay fitadiavam-bola dia misy koa efa nisy koa zany taletsamandra zany nirahana mpamosy zava-misy zany dia tantarana amintsika hoe zany zava-misy fa satria moa araka ny teneritery amboloany misy atsika dia ohareo namanafa amin'ny fitantarana akoatra ny fanaovana ny fototry ny fiangonana dia anisan'ny fandraisana ny anjara nataon'ny feo mamy koa zany hoe nanome vilia gasy tamin'izany nomena nanome vilia gasy zay zato anjato hitany anaty boky volamena ny feo mamy any izay raha tsy diso fa aloha tsy tena fa sao dia diso le eritreritra fa zay le zavatra natao anisany natao feo mamy koa zany hoe hividy tany vato fiangonana ny fiangonana dia ny tompira feo mamy miantoka ny vidy an'ilay tany dia eo misy ny akantsika amin'izao fotoana izao io zany toeran'izay izavoka sara ireo ray aman-dreny ara-panahy ny kolokolo ny feo mamy ireo ray aman-dreny ara-panahy ny kolokolo sy nanohana ny filompanorona tamin'izany moa zany dia raha ndraitsika nanomboka tamin'ny 7 izay nanokanana anay zany dia tao ny mpitandrina Andriamiadana Samuel mivady sy ny zanany Andriamiadana Tantely Arivelo mivady nanomboka teo indray nanomboka 7 ka hatramin'ny 3 dia nikolokolo anay ny mpitandrina Révérend Gilbert Rafalimanana mivady nanomboka ny taona 3 ka hatramin'izao
dia nipitandrin'Andriamatoa Rakotondra Soarjaon'Andria Tsarafara mivady no ray aman-dreny am-panany fiomana. Nahoana moa no lazaina fa fantsipitahina ny fiomana? Fa tamin'izany rehetra izany dia be lehibe no mijanona tao amin'ny atokopira fiomamy ary tsy nisy olana teo amin'ny fiangonana koa izy fa dia lasa atokopira roa samihafa ny fiomamy sy ny akon'ny paradisa. Dia ny membre tao amin'ny fiomamy moa izany dia zanaky ny fiangonana nefa koa nisy tsy zanaky ny fiangonana tao Kadramamy fa tany amin'ny fiangonana Rahavavy hafa izay nanampy izy ny atokopira fiomamy. Nisy mpiara-mianatra any am-pianarana any nentina nampisa ny atokopira fiomamy, nisy praitanana nentina nampisa ny atokopira fiomamy ary reny ankizy ireny dia nitarika ny ray aman-dreniny ho amin'ny fivavahana. Dia tena izay zany dia tena asa lehibe mihitsy hoe navita nitarika olona ny atokopira fiomamy na dia mbola tao anatin'ny fahazazana azy. Inona ary ny zavatra mety hoe nahatsikaiky indrindra tamin'izany? Ny fiomamy moa tamin'izany, ny fiomamy moa araka nambarako teo zany dia tsy nanana beso fa ny ao amin'ny akon'ny paradisa manampy azy. Dia raha zany koa deuxième fois sy ny troisième fois ny volavolaindreo akon'ny paradisa ireo niaraka tamin'ny Ramsey sy Andriamatoa Camille zany na mbola volandreo lasa troisième fois. Dia ny tao amin'ny deuxième fois misy efa ohatrany hoe deuxième fois fa misy koa rehefa ny bebe ny ankizy-vavy dia filana ho lasa deuxième fois. Dia zavatra mahatsikaiky kely rehefa lasa deuxième fois zay dia tena ohatrany hoe nahazo promotion dia faly be mihitsy hoe lasa mipetraka eny amin'ny deuxième fois. Mahatantara nahatsikaiky kely zay zavatra efa zay zava-misy. Inavy ara ny zavatra tsapa fa mahafinaritra indrindra. Araka izany voalaza rehetrarehetra zany dia nazahoana fanabeazana tao amin'ny fiomamy amin'ny maha-kristianina. Dia akoatra ny tany amin'ny sekolehilahy nampianarina hivavaka koa izay. Rehefa mianatra ira dia tena mifandihy mivavaka izahay tao amin'ny fiomamy, mitaiza izany zavatra izany. Eo amin'ny lafiny amin'ny maha-olona izany fitaizana amin'ny maha-olona, io ny fanaovana fitsangatsanganana isaky ny lundi de Pentecôte. Dia mandeha mitsangatsanga izay dia any mivelatra amin'ny maha-olona milalao, manao fanatanjahantena, miara-misakafo. Izany ny zavatra natao dia averiko ihany hoe ikarisy ihany mitondranay tamin'izany satria 70 mianata izany tsy sakana tômôbila kelikely izany. Dia izany no mitondranay, izany no nitaizanay. Raha bangoko izany ilay izy dia izao hoe asan'Andriamanitra ny asa tao amin'ny atokopira fiomamy. Namola volanay ho tia ny tempolin'Andriamanitra, namola volanay ho tia ny asan'Andriamanitra, namola volanay andray andraikitra. Taratra izany tsy vitsy mihitsy ny ireo tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao izay mipoitra avy eo amin'ny atokopira fiomamy. Ary na any amin'ny toeram-piasana dia tsapa foana hoe olona efa nizarina nandray andraikitra tamin'ny fakely ny ty olona ty dia tsy matahotra ary tsy menatra ny mandray andraikitra. Dia maranako azy dia nitsodrana ireo fiomamy ho lasa lavitra hatrany hatrany satria raha ny fiomamy ankehitr'io oharina ny fiomamy tamin'ny fotoananay dia hita be mihitsy ilay fivoarana na ara-panahy zany na ara-tsaina na ara-batana. Tena hitako za zany mandeha foana rehefa andro fiomamy dia mahita an'ilay fivoarana dia manao fampitana dia hita dia misaotra an'Andriamanitra, omen'Andriamanitra zany hery zany nareo ahafahana manatanteraka ny asa izay omen'Andriamanitra. Tena anisany nanao anazy zao rehefa vita zao ny asa fitoriana dia nareo ilay mitangorona mivavaka. Tamin'ny andro izy izay tsy nanao izany fa rehefa vita ny asa fitoriana dia mitehaka dia rehefa avy eo zany izay mivavaka ihany borao fa ty zany hoe tsy menatra nareo fa eo ny eo dia misaotra an'Andriamanitra. Tena zavatra lehibe mihitsy zany zandro malala izy zany fa dia ino mpampianatra hoe ty izy fa tsara taratra ilay fivoarana amin'ny ara-panazana zavatra rehetra mivoatra daholo e. Dia apetrako aminareo ny tenin'ny mpanao salamo fa vita 90 voalohany manao hoe aleloia fa tsara ny raha ho an'ny Andriamanitsika eny mamy sady mendrika ny fiderana dia ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra.